Salama daholo eo, androany isika dia ndao ara hanao fampiana-baovao toy ny mahazatra dia ireo vaovao izay malaza tatao anatin'ity herinandro ity no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity. Ka ireto manaraka reto ny vaovao izay fitinina amintsika atao anatin'ity videontsika ity androany. Andry Andriantongarivo vesatra fito no hanenjehana azy hatreto. Jean-Jacques Rabenirina very fanahy mbola velona ny malagasy. Kolektif ny malagasy isika rehetra izao ny fanovana ajanony ny fahakiviana andao samy hijoro handray andraikitra. Fampilezan-kevitra nanomboka anio 8 Mey ka ifarana ny 17 Mey ny fampilezan-kevitra amin'ny fidiana tsombavim-bahoaka ho tanterahana ny 20 Mey 2024 ho avy izao. Ireo no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany an'ity video ity. Azadino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ndray ny hevitra rehetra no vantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misesy tagnoatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampindrely isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndao ary. Elaela moa isika izay no tsy niresaka ny raharaha mahakasika ny Andry Andriantongarivo izay fantatsika tsara moa izany Andry Andriantongarivo izany ary fantatsika tsara ihany koa ny zava-niseho nandritra ny fotoana izay nisamborana an'izany Andry Andriantongarivo izany satria raha efa niaina tamin'setrasetra tao anatin'ny fotoana maro sy fandrahonana olom-pirenena maro i Andry Andriantongarivo dia izao ndray izy no voafonja any amin'ny fonja manara-penitrany mandraka tiny androany ka fantatra hatreto fa vesatra maromaro no niampangana azy ary izay sokajina ho vesatra fito hatreto no vesatra hanenjehana azy. Eny amin'ny CCO na cour criminelle ordinaire ny raha ny loharanom-baovao iray izay hazo hatrany. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny daty handehanany fa raha ny fomba fiasa eo anivon'ny CCO dia indroa isan-taona eo ny session izay ao anatin'ny herinandro ny iray ka ao anatin'izany no hitsarana ireo dossier rehetra mahakasika heloka be vava rehetra. Mazava araka izany fa tafiditra ao anatin'ny heloka be vava ireny zavatra izay nataony Andry Andriantongarivo ireny satria teo ihany ny fandrahonana sy ny maro hafa ary niampy ireo vava be sy ireo izay tsy voatanisa. Tsara ny manamarika fa misy farany daholo ny zavatra rehetra ary rehefa nomen'Andriamanitra toerana mba ambony dia mahaiza mangasitraka ary hajao hatrany izay toerana ambony nomen'Andriamanitra anao zay fa tsy ny olona rehetra no mahazo izay toerana ambony izay fa rehefa nitsikiny vintana dia mahaiza manaja tena ary mahaiza ihany koa manaja ny hafa. Jean-Jacques Rabenirina very fanahy mbola velona ny malagasy. Very fanahy mbola velona toy ny tsy misy mpiahy ary latsaka anaty fahantranana ny malagasy hoy ny filohan'ny antenimberam-pirenena mpisolo toerana Andriamatoa Jean-Jacques Rabenirina omaly teo anatrehany député sy ny gouvernemanta. Ny vidim-pianana midangana, ny ain'olombelona toy ny tsy misy vidiny, ny filana fototra toy ny fitsirihana jiro sy ny rano tsy misy sy ny maro hafa. Iray amin'ny dingana ahafahana manova ny tantara ny fifidianana solombavam-bahoaka ka melohina hoy izy ny fanomezana tombondahiny ireo voalaza fa kandidam-panjakana toy ny fampiasana tsy ara-drariny, ny fitaovam-panjakana, ny mpiasam-panjakana sy ny maro hafa. Marina ary tsy misy lainga izany voalaza ny filohan'ny antenimberam-pirenena izany satria iara-mahita sy iara-mahalala moa amin'izao fotoana izao fa tena miaina ao anaty fahantrana ny voaka malagasy ary tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy mahita haniko hohanina na dia maro anakaza ny sasany amin'izany ka izay fahantrana lalina sy ny hanoanana izay no isan'ny mitarika ny tsy fanipahalemana sy ny halabotry ary ny maro hafa. Ka io no tokony hitadiavan'ny fanjakana vahaolana faraka izay haingana mba ahatonga ny malagasy tsirairay mba afaka misitraka izay sakafo intelo isan'andro zay fa amin'izao fotoana izao dia efa vitsy amin'ny malagasy no misitraka an'izay sakafo intelo isan'andro zay. Ka eo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no vahaolana farany ahafahana mba mitady vahaolana amin'izay fialana amin'ny fahantrana lalina izay mahazo ny voaka malagasy izao satria tsy voatery ny kandidam-panjakana no ahazo toerana maro amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay fa raha toa ka mahazo toerana maromaro noho ny kandidam-panjakana ireo solombavam-bahoaka izay tsy miankina amin'ny fanjakana dia mazava ho azy tsy maintsy ho tsara ny fitantanana amin'izay satria
misy ny tahotra eo amin'ny fanjakana foibe noho ny ireto solombavambahoaka izay maro anisa tsy anazy ireto. Kolektifana malagasy isika rehetra izao no fanovana ajanony ny fahakivina andao samby hijoro ary handray andraikitra fihavanana ho an'ny fanohanana. Io no teny izay nambaran'ny kolektifana malagasy tamin'ity androandroany ity. Mazava arak'izany fa tena mangetaheta fiovana ary vonina hanova zavatra ireto kolektifana malagasy ireto manoloana izao fifidianana solombavambahoaka ho avy izao, ka manasa ny rehetra izy ireo mba hifidy ireo kandida izay natolotra izy ireo am'izay manko mba ho tanteraka izay hitahitan'izy ireo izay. Tsapa arak'izany fa tena mangetaheta fatratra ireto kolektifany malagasy ireto ny amin'ny mba ahalany ireo rehetra kandida izay natolotra an'izy ireo amin'izao fifidianana solombavambahoaka manaraka izao, satria vantany vao mahazo kandida solombavambahoaka maro manko izy reto dia mazava ho azy fa tsy maintsy ahazo hery vaovao indray mahakasika ny fitantanandraharaha amin'ny tany sy ny firenena, satria izay mahazo solombavambahoaka maro anisa no manindry rehefa misy ny fivoriana izay atao ao amin'ny assemblée ao Tsimbazaza zao. Ankehitriny dia fantatra fa misokatra fomba ofisialy ny fanaovana fampilezan-kevitra manomboka anio 8 Mey ka hifarana ny 17 Mey ny fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana ny 19 Mey 2024 ho avy izao. Diabe sy fampisehoana ary faranana amin'ny kabary no endrika isehony izany amin'ny ankapobeny. Eo no fotoana hanombohana hamoasana ny foto-kevitra sy ny vina hoentina eny amin'ny teny miram-pirenena ho an'ny kandida sy ny mpiray lisitra amin'izy ireo. Efa niakatra 320 moa ny isan'ny depute hiasa eny Tsimbazaza raha toa ka 120 izany teo aloha. Fidiny vahoaka mivantana izy ireo ary izay mahazo vatombony indrindra no maharesy. Mizara roa mazava tsara ny farim-pifidianana ireo distrika manana ponina mihoatra ny 3 hetsy dia manana anjara amina depute miisa 2, ny latsaka anio kosa dia iray ihany ny depute izay ho fidina. Tsapa arak'izany fa tena mafotaka ary mahoraka ny raharahana fanaovana fampilezan-kevitra amin'izao ankatoka ny fanaovana fampilezan-kevitra ho fifidianana solombavambahoaka izao. Samy miezaka mandresy lahatra sy miezaka manome hafaliana sy ambiance ireo vahoaka rehetra izay isaky ny boriboritany rehetra ireo kandida solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Tahaka ny hita tamin'ity androandroany ity dia niredina mihitsy ny lalana rehetra ary hita fa ny hamafy ny embouteillage raha ho an'ny Antananarivo renivohitra tao, satria lasa voabahany ireo fiara izay hoentin'olona manao propaganda ireo ny lalana amin'izao fotoana izao. Izay sy zay ara tomboky lasy tomboky vavy mahakasika ny famitianam-baovao izay nataontsika teo sotratsika rehetra nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Azadindo ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravo nandreny hevitra rehetra nanaovantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny videontsika ary azadindo toraka zany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amitsisa sy tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa.